Velotaraina amin'izao fotoana izao ireo mpandrara manara-dalàna noho ny afitsoky ny tsy ara-drariny zany mandeha ny asa ho an'ireo manao ny sehatra tsy ara-drariny kanefa dia mizaka ny faty antoka tanteraka ireo manaraka ny lalàna ary manaja ihany koa ireo fenitra rehetra atao anatin'ity asan'ny fandraharana ity sakana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara nefa izany velotaraina noho izany ny mpandrara madinika eto amintsika. Sady misanana andro manao ireny service traiteur ireny ity renim-pianakaviana ity no manao asa tanana. Mpandray anjara mavitrika amin'ny hetsika samihafa izy ary mahatsapa fa manana ny hoaviny ny fandraharahana saingy ny fisian'ny mpifaninana tsy ara-dalàna sy ireo manao iseho hatreo ho asa antselika no olana sedrainy voalohany. Mandeha izy dia tena mandeha fa ny zavatra mampalahelo eto amintsika informel dia manao daholo dia zay zany mba hilavinay fanjakana ny olona mandohetra reto mba jereo ihany ary mba sofetrany ihany ho an'ireo samy sahirana samy mitady fa ataovy zay mba mahatonga zareny ho matianina amin'ny zavatra ataony ara-panjakana. Ho an'ireo mpandraharaha madinika dia tokony hitovy ny sa tamin'ny fehy ireo samy mpiantsehatra ao anatin'izany ho fisorohana ny fifaninanana tsy ara-drariny indrindra fa afaka mivarotra mora ireo rehetra tsy ara-dalàna sy tsy mandohetra amin'ny fanjakana.